Faharomiaravantsika tsirairay avy indray satria zoma maraina fa 20 volana jona ity misaotra an'Andriamanitra isika fa mbola mene ny tombonandro indray ny fahasoavana izay rotsany amintsika mandrakariva. Lohanderantsika ny mofinaina an'io dia hivavaka isika. Anay tsara indrindra mbola veampisaoranao izay ny amin'ny fitahinao sy fitantananao anay misaotra reo momba anay mandrakariva ianao ary mitahy anay sy mitantana anay amin'ny tanànao mahery. Indray ny teninao izay mity maraina ity meteza ianao namboatra ny atofonay tsirairay avy anaran'i Jesosy, amen. Lohatenin'ny mofinainantsika androany dia manao hoe asa fiomanana. Raina Filipiana 1:5 manao hoe ary mahatoky indrindra aho fa izay nanomboka asa tsara tao anatin'izay nahatanteraka izany mandra-piavin'ny andron'i Jesosy Kristy, amen. Misy asa fiomanana lehibe izay tsy maintsy ataontsika adventista amin'ny tanjona ny andro fahafito mba ho isan'ireo izay ho tafajoro ao amin'ilay vanim-potoanan'ny fitsapana izay fahatombotra tokoa tsika. Raha fanerentsika tokoa ny joro mahatoky amin'Andriamanitra dia ho avy tokoa manko ny fotoanan'ny fikororoana sy ny fikamanan'ny andro farany izy ireo ka tsy maintsy mangataka fahendrena amin'Andriamanitra isika amin'ny fomana tsy tena mba hatohitra amin'ny famitahana izay alefan'ny fahavalo. Aoka ho tsaroantsika mandrakariva fa ho avy tsy ho ela tokoa ny tompo ka tsapa-tena ny tsirairay ny amin'ny asa izay tokony mbola ho vitainy. Misy asa tokony ho vitainao tokoa ary misy asa tokony ho vitaiko. Mila manohitra an'ireo fironana ratsy ao anatintsika isika miaraka amin'ny fanampian'ny fanahy masina. Toy izany na manantsika ny fontsika indray ny fitahian'Andriamanitra ka hahatonga ny fiainantsika hifandrindra amin'ny finoanan'i Jesosy. Tombontsoa lehibe maro no natolotra ao an'voakan'Andriamanitra ho amin'io asa fiomanana io tamin'ny alalan'ny fahazavana sy ireo afata fampitandremana ary torolalana nomena azy izay niampita tamin'ny alalan'ny asan'ny fanahy masina. Mitombo hery ny fakapanahan'ny Satana. Izany no mahatonga ny izao androntsika izao tena feno loza ho an'ny voakan'Andriamanitra. Noho izany dia mila mianatra mandrakariva amin'ilay mpampianatra lehibe isika mba handeha ho amin'ny lala marina izay azo antoka isaky ny indray mandingana isan'andro. Misy toe-javatra mahagaga maro miseho anoloantsika ary amin'izao fotoana izao no tokony ho epistily velona ny fiainan'ireo mitonona ho voakan'Andriamanitra mba ho hitan'ny olona rehetra fa amin'izao andro izay anjakan'ny faharatsiana izao dia mbola misy olona mampilefitra ny sitrapony ka mikatsaka hanao ny sitrapon'Andriamanitra. Olona manana ny lalan'Andriamanitra voasoratra ao am-pony sy eo amin'ny fiainany. Misy fakapana lehibe sy fizatoetra mahamay miandry antsika. Mila miomana ho amin'izany fitsapana izany isika noho izany mba ahafahantsika mijoro mandrakariva amin'ny fitandremana ny didiny amin'ny alalan'ny fifankazarana lalina kokoa amin'ny zavatra ara-panahy sy ny fampiarana ny fahalalana ny fahamarinan'i Kristy eo amin'ny fiainantsika. Tsy ho an'ny tsy mpino ihany ny ilazana ity teny ity fa ho antsika mambara ny fiangonana ihany manao hoe mitadiavan'i Jehova dia mbola hita izy, miantsoa azy dia mbola akaiky izy. Mba aminao tokoa anie izany ary aoka tsy ho varimbariana tokoa isika ny amin'izao fiainana izao, amen. Ianay tsara indrizan-danitra mbola velompisaoranao izahay ny amin'izany teninao izany. Tompo vonoiny tokoa izahay mba tsy ho tampoka aminay na ho sarotra aminay ny vanim-potoana sarotra fa vonoiny izahay mba vita isedra ny zavatra sarotra izay mety hiseho ary ho tsara fototra ny amin'ny finoananao tokoa. Amin'anaran'i Jesosy, amen. Yeah.